papa François nitsidika ny Maurice androany. MCFI tsy adio ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny 17 ny volana novambra izao. Fanadinana BEPC nanomboka androany manerana ny nosy. Magnano mbola tsara tsika jiaby zay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matonaly izao. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao amin'ny ity alatsinainy fa 7 ny volana septambra taona 2024 ity. Asaiko ampanajana anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Mbola eo amin'ny resaka miodikodina eo amin'ny fitsidiana apostolika izay ataon'ny paparamasina aty amin'ny faridranomasimbe indiana ny vaovao maresaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka ny hitantsika tagnatin'ny lohateny vaovao dia tany Maurice no notsidian'ny Papa François tamin'ity ny andro tontolo andro ity. Ary raha ny akony omaly alahady kosa indray dia zava-dehibe tamin'ny mpino katolika ny niatrehana ny lamesa lehibe izay notarian'ny Papa François dimbiny masindapiera teny amin'ny soa mandrakizay. Nisy moa ny afatra izay nandesiny ity lehibe ny katolika maneran-tany ity ho an'ny malagasy tsy vakivolo tao anatin'ny toroteny. Fa misy ihany koa ny vaovao azo ambara tao ariny izay lamesa lehibe teny soa mandrakizay izay. Ny andindin'izany no andeha rahantsika teny an-toerana nanaraka ny zava-misy ihany koa Mathieu Princy sy Manorandre Malala hoarantsika ny fanadadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Erzora Jonarvony. Teboka telo lehibe no nisongadina nandritra ny toroteny izay nataon'ny Papa Ray Masina tao anatin'ny lamesa no tanterahana tetsy amin'ny kanja ny soa mandrakizay ny alahady fahavalo ny volana septambra 2024. Tao amin'ny evanjelin'ny Masindalioka no nangalana ny toroteny tamin'izany. Tsy isan'ny drafitr'Andriamanitra ho an'i Madagasikara ny fahantrana hoy ny torotenin'ny Papa François. Firenena ny angaran'Andriamanitra manokana ny Madagasikara no ny fananany tany mamokatra sy tsara tarehy feno harena voajanahary. Betsaka nefa ny mpanararoatra mampiasa ny tenin'Andriamanitra azona tombontsoa manokana ho an'ny tena fa tsy hanaovana asa soa ho an'ny hafa araka n'izay tokony ho voarakitra. Mila fandavatena betsaka ny fanarahan-dian'i Kristy hoy hatramin'ny torotenin'ny Papa Ray Masina. Zava-dehibe voalohany tokony ataon'ny malagasy tsirairay avy ny famelan-keloka sy ny fanoloran-tena hanampiny hafa. Isan'ny mampahantra ny fitadiavana tombontsoa manokana ho an'ny tena na ho an'ny fianakaviana sy ny havana matsakaiza sy ny olona akaiky satria manome vahana ny kolokolo izany. Nokan'ny Papa François ihany koa ny momba ny herisetra izay mbola hita manenika ny Madagasikara. Tsy ho an'ny mpino katolika ihany ny afatra izay nataon'ny lehibe ny fiangonana katolika maneran-tany fa ho an'ny malagasy tsy ankanavaka. Tao aorian'ny lamesa dia nisy ny teny fisaorana feno firarian-tsoa nataon'ny Papa François ho an'ny Madagasikara no ny fandraisana feno fitiavana natolotry ny malagasy sy tsy ankanavaka azy. Tahaka ny efa fomba fanao eo anivon'ny fiangonana katolika ihany koa moa dia nisy ny voandalina izay natolotra ho an'ny Papa François ho fahatsiarovana avy amin'ny mpino katolika rehetra manerana ny nosy tamin'izao fandalovany teto Madagasikara izao. Ny talata 10 ny volana septambra ho avy izao no andao an'i Madagasikara ny Papa François ka hitodi-doha ho an'ny Vatican. Fantatra araka ny fanampim-baovao azo ny maraina ny alatsinainy fa 7 ny volana septambra fa nisy ny naratra izay miisa manodidina ny 200 vokatry ny vovoka sy ny zava-nisy teny amin'ny kanja ny soa mandrakizay. Vehivavy iray ihany koa no fantatra fa namoiny ainy vokatry ny vovoka sy ny hatsika no izy efa manana aretina fahasemporana. Fa tamin'ny marandray teo no niala teto Madagasikara ny azo ny nosy Maurice ny Papa François nanohy ny fitsidiana apostolika izay nataony. Fitsainana tamin'ny fomba manotrikotroka moa no nataony mpino katolika maurisiana an'izany fahatongavany lehibe ny fiangonana katolika maneran-tany izany. Noro fitiavana sy Erzora Jonarvony no mitatitra amintsika ny andindininy izay. Androany maraina no niainga teny amin'ny serana mpiara-manidina ivato ny fiara-manidina kampany Air Madagasikara nitondra ny Papa François ny azo ny nosy Maurice. Amarana ny fitsidiana apostolika faraka amin'ny 30 izay tanterahany any an-toerana no antondiany. Tsy diso anjara tamin'izany fitsidiana izany ry zareo Maurisiana ankoatry Mozambika sy Madagasikara. Noho izay fitsidian'ny Papa François any an-toerana izay mazava ho azy fa andro tsy fiasana ho andry zareo Maurisiana ny androany. Ho fiomanana tamin'ny fahatongavan'ny Papa namboarina ny lalana sy ny toerana natokana anatonsana ny lamesa lehibe eo amin'ny Marie Reine de la Paix ao Port-Louis mba hatomombana amin'ny antsakany sy andavany ny lamesa.
nanamarika ny fahatongavan'ny papa François tao Maurice ny lamesa lehibe vahoaka amanetsy no efa vonona ny andro ny fahatongavan'ny papa tao antoerana nisy ny avy any Seychelles, Comores, La Réunion. Nafana dia nafana ny ambiance araka izao hita amin'ny sary izao. Anisana namarika ny lamesa ny fandraisana ny komiona lehibe, zava-dehibe hoy ny papa ny fandraisana izany mba ahafahany mpino miaina ny evanjely. Nankairy ny vahoaka tonga tao Marie Reine de la Paix ny papa, malona ny olana tsy maintsy lalovan'ny zanak'olombelona hoy izy, dia tokony trakatrano ny mpino. Namporisika ny mpino ihany koa ny papa mba hivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Etsy andaniny, tokony hojerena akaiky ny momba ireo tanora marobe fa ireo no avy ny firenena ho iatrany izy. Ny farana tamin'ny tsodrano ny lamesa teto, ny saotra ny mpino, ny kardinaly, ny pretra, ny diakra sy ireo olona tonga tao antoerana ny papa François tamin'ny fandraisana nahafinaritra. Aoriany ny fanompom-pivavahana dia hitsidika toerana maromaro ny papa ary isy ihany koa ny fihaonana izay mbola ho tanterahany. Anisan'izany ny lapam-panjakana ao Maurice. Avy eo ny fihaonana amin'ireo manam-pahefana, ny olo manan-kaja marobe, ny fiarahamonim-pirenena. Isy ihany koa ny fihaonana episkopaly hiarahan'ny papa sy ny eveka. Anio alatsinainy hariva ihany dia hiverina ito Antananarivo ny papa François. Fa impodianantsika vetivety ny zava-nisy teto Madagasikara tamin'izay resaka fitsidiana apostolika izay tsy adino ny papa Ray Masina ny nitsidika ny tetsy amin'ny ponina teo Akamasoa izay tarihiny Père Pedro tamin'ny omaly folakandro tao aorian'ny lamesa lehibe izay nitanterahana teny Soa mandrakizay. Nanaraka akaiky ny zava-nisy Jessica Miray sy Mathieu Princy mitatitra amintsika ny andindinina. Tamin'ny telora tolakandro no tonga teto Akamasoa i Pape François. Efa tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ny tsidika ny tanàna ny Akamasoa ety andry Père Pedro. Nihaona tamin'ireo ankizy tety antoerana izy ary nitafa tamin'izy ireo. Fa anisan'ny tazana maro tety ihany koa ireo mpandraharaha vahiny miasa eto Madagasikara. Aza miraviravin-tanana eo anatrihany ny voka-dratsy ateraky ny fahantrana. Aza manaiky velivelo resy ny fankampanahy mampievitra fa vita mora tsy ilana ezaka ny fiainana na ny fankampanahy mampikombina amin'ny teny. Fotoatin'ny afatra napetraky Papa François izany. Nitsodrano ary trotram-bavaka ny tanàna ihany koa ny Papa François. Mivavaha isika mba hiely manerana Madagasikara sy ny faritra rehetra amin'izao tontolo izao ny famirapiratany ny fahazavana ity mba ahafahantsika mampijoro modely mpandrosoana manomevahana ny ady amin'ny fahantrana sy amin'ny fanirikiana ara-piarahamonina ka ny fitokisana sy ny fanabeazana ary ny asa sy ny ezaka izay ilaina mandrakariva ary tsy azo ialana mba hitsinjovana ny fahamendrehan'olona no soatoavina iangana. Grazie ancora una volta per la vostra testimonianza profetica, per la vostra testimonianza piena di luce e di speranza. Mamerina ny fisaorana nareo ao no ny fijoroano vavolombelona araka ny non dimenticarvi di pregare per me. Sy feno fanantenana taonareo. Mivavaha isika mba hiely manerana Madagasikara sy ny faritra rehetra amin'izao tontolo izao ny famirapiratany ny fahazavana ity sitrakareo mba ahafahantsika mampijoro. Nitoy tamin'ny fitetezana ny tanàna ny diany avy eo manantena soa sy mahatazana. Afaliana sy fankasitrahana trano nandraisan'ny mponina azy. Telopolo taona lasa izay nandalo tety ihany koa ny Papa Jean Paul faharoa nandritra ny fandalovany teto. Sara ihany koa ny manamarika fa feno telopolo taona amin'ny ity taona 2024 ity ny nanangana ny Père Pedro any Akamasoa. Raha ny fanasana farany ny taona 2024 malagasy mahery ny 10 hetsy no nahazo fanampiana tamin'ny Akamasoa. Trano mahery ny 4,000 no naorina, 5,4 alina no mipetraka amin'ireo tanàna ny Akamasoa ary zaza malagasy 4,1 alina no nahiditra an-tsekoly.
mazava nisy ny alahady tamin'ny omaly dia nisy ihany koa ny tsara ho fantatra tamin'ny sabotsy teo nandritra ny fihaonana tamin'ny Papa François teny Andohalo tamin'ny sabotsy ariva dia nisy ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Anisany nampahafantarina tamin'izany araka nambara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny fampahatsiahivana nylay taratasy izay nalefany ho an'ny Papa Ray Masina tamin'ny 4 Septambra tamin'ity taona ity mialohan'izao fitsidiana apostolika nataon'ny Papa Ray Masina izao. Efa namoaka izany avokoa moa ny gazety an-tsoratra maromaro tamin'ity androany ity. Raha fitina ny voalaza ao anatiny izany taratasy nalefa ho an'ny Papa Ray Masina izany dia toy izao ny amtinana azy ampio aho hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny fampiaonana ny filoha teo aloha sy ny mpanohitra ary ny mpitondra ankehitriny sy ireo lohandohany amin'ny resaka politika mba hiroso amin'ny fifampiresahana sy fifampidiniana ka isian'ny firaisankina mitondra ho amin'ny fampihavanana ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara. Izay haraka izany ny voarakitra ity taratasy izay tokony izay nalefa tany amin'ny Papa Ray Masina ity nampahatsiahivo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fihaonany tamin'ny Papa François tamin'ny sabotsy ariva teo. Ajantsika eo ny momba niny fa lafim-baovao hafa indray ny resaka fampianarana dia androany no nanomboka ny fanadinana ara-panjakana faharoa dia ny BEPC izany atao azao mandritra ny 4 andro moa no anatanterahana azy ity. Nanaraka izay edena Elia tamin'ny androany niaraka tamin'ny tahiriny anaranariny rino andeha aratsika ny andindininy. Ny zotra ampilaminana tsy nahitana olana firy ny fiatrehana ny fanadina-panjakana BEPC ho an'ity andro voalohany ity saingy mbola nisongadina hatrany aloha ny tsy fahatongavana ireo mpiadina Anarivony manerana ny Cisco. Isan'izany teto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra raha toa ka misy 1,774 alina ireo mpiadina voasoratra anarana ny 4,4 isanjato amin'ireo no tsy tonga niatrika ny fanadinana ny tapany maraina teo. Nisy ny absent 1218 zany ny absent androany maraina ka ny absent io moa mivarie be rehefa BEPC ny resahana azonareo misy ndraindray absent dia misy miverina rehefa avy eo ka tsy ahitantsika ny tena izy raha tsy amin'ny zomatsika vao mahita ny tena izy. Nisan'ny mpiadina 27541 mizara option izy ireo ny A zany 22807 dia ny B 4734. Folo taona no zandriny indrindra ary 47 taona kosa no zokiny indrindra ho an'ireo mpiadina teto amin'ity Cisco ity hatrany. Ho an'ny teto amin'ny fitoerana lycée Jirabe Arvelo kosa 730 ny mpiadina tsy tonga raha toa ka 29 no voasoratra anarana. Isan'ireo misitraka ny zony amin'ny fiatrehana ny fanadinana ihany koa ireo voafonja ka ankizy voafonja misy saroa no niatrika izany teto amin'ny Jirabe Arvelo. Makasika ny ankizy avy any amin'ny fonja misy dia misy tokoa eto amin'ny lycée Rabe Arvelo misy roa isataona dia misy foana dia efa misy fepetra raisina zany makasika azy ireny zany hoe akompanien'ny tompona andraikitra avy any amin'ny fonja zareo tonga miatrika fanadinana eto zany hoe tsy miala eo zany ireo olo ireo manomboka amin'ny fianombohan'ny fanadinana mandrapahatafitra ny fanadinana mandritra ny session. Nosantarina tamin'ny taranja malagasy ny fanadinana io maraina io ary nitoy tamin'ny taranja SVT kosa ny tapany ariva. Tsy misy fanafoanana salanisa toy ny amin'ny fanadinana baccalauréat ny BEPC raha toa ka tsy tonga miatrika ny taranja iray ny mpiadina. Anomboka ny alakamisy izao ny fitsarana ny lazahadina amin'ny farany herinandro amboniny kosa no vinavinaina amoahana ny voka-panadinana. Zany hoe manomboka any amin'ny ataontsika hoe latsinainy any tsika manomboka transcription dia herinandro tsika zany manao transcription satria be da be ny mpiadina eto Antananarivo renivohitra dia any amin'ny farany weekend ihany zany no mivoaka ny voka-panadinana BEPC zany hoe tsy amin'ity weekend ity fa amin'ny weekend manaraka. Tsara ny manamarika fa mbola tsy nisitraka ny tambi-karamany ny akamaroan'ireo mpampianatra mandray anjara amin'ny fikarakarana ity fanadinam-panjakana ity. Raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny lehibe ny Cisco Antananarivo hatrany kosa dia androany maraina no nampidirina eny anivo ny tahiry mbola mpanjakana ny taratasy fangatahana amoahana izany.
eo amin'ny resaka politika dia namory mpagnano gazety ny avy amin'ny MCFI na ny etsiky ny olom-pirenena mamongotra ny osika sy ny tsy fanarahan-dalàna mandritra ny fifidianana tamin'ity androany ity teny beoririka no nanaovana ny fampiatsoana mpanao gazety izay ankoatra ny fanaovana ny tatitra tamin'ny fitetezam-paritra izay ataon'izy ireo dia nambarany tamin'izany ihany koa fa tsy tokony irosoana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny 17 ny volana novambra ho avy io. Germaine Menjanahary, Erzura Jonarvony. Fanazavana imasom-bahoaka no takina amin'ny HCC ny amin'ny antony tsy mampitombona ireo fitarainana izay napetraka teny aminy hoy ny avy ao anivony MCFI na ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin'ny osoka sy ny alabato nandritry ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo. Ny vahoaka malagasy no mila mahafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ka tsy tokony ho afenina sy takonana ny marina. Tsy mbola vaovao hatramin'izao ary tsy nafapoanay ny valiteny nambara ny ACC makasika an'ireo rekety 720 izay napetraka teny anivon'ny ACC kanefa tsy misy na iray ary manandanja ary mbola mampisy ny androany ny hamoahan'ny ACC antsipriany ireny rekety napetraka ireny hoe inona amin'ireny rekety ireny no tsy feno ka tsy mafeno ny fepetra mampitombona azy. Vokatra tsy marina ary misy ambadika politika no navoky ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy izy ireo. Porofon'izany ny filazan'ny filoham-pirenena ankehitriny tany Frantsa tamin'ny fotoan'androny fa manana maronisy izy eny anivon'ny lapany Tsimbazaza nefa ny vokatra ofisialy tsy mbola nivoaka akory. Raha ohatra ka kirakiraina ireny dossier hatreto napetraka ny ACC ireny dia sahanay ny miteny eto fa raha farafakely ny angamba distrika 10 mba niverina fifidianana teto Madagasikara farafakely mba tsy lazana hoe ny maronisa dia tsy misy ve na ray ary fa dia marina daholo ny fifidianana nisy teto ary ny tena mahagaga dia ity mianatsiny fa mamofy tamandy tany ny fitan-dranomasina ny filoham-pirenena mbola tsy nivoaka akory ny voka-pifidianana mbola eo am-panangonana voka-pifidianana mbola ny akibon-dreniny zany ilay voka-pifidianana efa miteny ny filoham-pirenena hoe manana député maronisa izy dia nikeny ny ACC koa zany. Fifidianana tsy adio ary tsy angarahara ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny 17 ny volana novambra io satria nisy ny HCC ihany no ikirakira izany izay efa nahitana lesoka tamin'ireo fifidianana izay efa natao teto ary isan'ny antony mahatonga ny favitsiny ny kandida irotsaka io zavatra io. Mahagaga hatramin'izao tsika miteny zao fa afa ny baiko mandeha ero Antananarivo afa ny baiko mandeha any amin'ny faritany. Any amin'ny faritany tsy misy an'izany fanamboarana lista électorale zany any fa mbola lista teo aloha tamin'ny fifidianana sombam-bahoaka ino no niaingana zany. Ny Antananarivo misy kasasy mamadinidinika atao any amin'ny fokotany any zany hoe misy zavatra tsy mirindra zany ao tsy mirindra ary ahina izy zavatra zay iteraka korota eto amin'ny firenentsika. Tokony andray ny afatry ny Papa François izay nandalo teto ny filoham-pirenena ankehitriny ny amin'ny tokony ifampianoana ho hatrany ny MCFI. Ny lista fifidianana izay niteraka tena halabato amin'ny ankapobeny zany halabato manara-penitra iny zany mila amboary ny lista fifidianana io ka mba hatafiry tao daholo ny olona rehetrarehetra indrindra fa ireo manana karaha-pifidianana nefa tsy tafiditra anaty lista électorale. Faharoa dia ny neutralité sy ny indépendance ny CENI. Fahatelo dia ny resaka fanovana ny membre ny CENI sy ny ACC zay takinay tsy navita ny mission io dia ny hoe anao fifidianana madio hamoaka voka-pifidianana madio fa misy foana zany isaky misy fifidianana dia misy fimenona foana avy amin'ny fondron'olona maro samihafa. Mitoy ny tolona ho an'ny MCFI ny amin'ny fitetezam-paritra izay ataon'izy ireo. Atreto dia faritra 4 no efa voatety ny amin'ny fakan-kevitra sy ny fanangonana ireo pirofo izay mampibaribary ny alabato tao anatin'ireny fifidianana ireny. Tsy hemitra izahay hoy izy ireo raha tsy efa mivaly avokoa ny fitakiana ary ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy no hitsara ity fitondrana ity sy ny CENI.
eo amin'izay resaka politika izay atrany malona ireo fifidianana roa ny fanesy teto Madagasikara sy ny lesoka maro izay nampimenomenona ny olom-pirenena rehetra dia mampametra-panontaniana ny maro ny hoe mbola ananana fanantenana ve ny fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy indray afaka 2 volana eo. Manakambara malona izay indrindra ny avy amin'ny CENI araka izao hitaterany Miradora Benjamina sy Erzora Jonarivony azy izao. 20 miliara ariary ny teti-bola natokana hikarakarana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina kominaly ny 17 Novambra ho avy izao. Vola avy amin'ny teti-bola mpanjakana zany. Tsy misy ny famatsim-bola avy amin'ny vondron'ny raisam-pirenena amin'ity fifidianana manaraka ity. Eo indrindra no mipetraka ny aya ny amin'ny fahaleovantenan'ny CENI amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Anana ny maha izy azy ve ity voamera maleo tena misana ny fifidianana ity? Ary inona no antoka fa tsy hotsabahan'ny fitondrana izay lasa mpamatsy volan'ny CENI io fifidianana io. Ity fifidianana eny anivon'ny commune aty moa zany dia raisina any amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny famatsitsika ny fifidianana satria ireo amin'ny SACEM reo zany ny tamin'ny fifidianana solobavambahoaka no nerahandrareo farany tamin'ny tsika zany teto Madagasikara satria ny CENI ane tsy manana hoe loharanom-bola manokana zany ho azy manokana ho ampiasaina amin'ny fifidianana fa ny kitapom-bola mpanjakana zany no ny atrehantsika ny fifidianana hatramin'izay zany teto Madagasikara. Ny amin'ny hoe atokisan'ny vahoaka sa tsy atokisan'ny vahoaka ny asan'ny CENI manao ny asany zany arak'izay tratran'ny CENI. Zany hoe reny fifidianana ny totosaintsika teo reny zany no vitan'ny CENI dia hiatrika ilay fifidianana eny anivon'ny commune dia anao ny heriny ihany koa zany ny CENI. Fa raha nijery eny antsika zany zao mahakasika ny fifidianana teny anivon'ny distrika fifidianana solobavambahoaka farany teo nisy zany tao ny fitoriana samihafa ny amin'ny hoe osoka na ny alabato rehefa tena nijerentsika reny na ny CENI ary dia anisan'ny nitatitra ny reny zany le zava-nisy anisan'ny mametraka fitoriana amin'izay ataontsika hoe fioaram-pefy na fandikan-dalàna amina raharaha-pifidianana reny. Dia izay zany no ilazantsika hoe ny mpiara-miombonatoka rehetrarehetra zany no tokony hiaraka anatsara le fomba fiasa andraiky ny eo amin'le raharaha-pifidianana. Izay zany no antoka azontsika n'le fifidianana tsaratsara miohatra amin'ny teo aloha zany. Hatramin'ny androany dia ireo kandidat tsy miankina ny tonga maro nanatitra ny antota taratasy firotsahako fidiana teny anivony ratsa mangaika ny CENI eran'ny Madagasikara. Manantena ny CENI fa ao anatin'ny 3 andro dia ho maro ireo kandidat ho tonga. Raha ny fantatra dia mbola maro ireo olom-pirenena ny mangataka fanazavana momba ny fepetra amin'ny firotsahako fidiana. Fa nanomboka tamin'ny 27 ny volana aogositra teo ary farana ny alakamisy 12 ny volana septambra izao ny fametrahana ny antota taratasy filatsahana hofidiana ho an'ireo kandidat izay latsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny Madagasikara eny amin'ny OVEC isaka ny distrika moa no ahitana izany ivitoerana izany. Ho an'ny avaradrano manokana dia mbola vitsy ny kandidat izay tonga nanatitra izany antota taratasy filatsahana hofidiana izany. Raha ny avy amin'ny commune Ambohitrabiby manokana indray ao anatin'izay distrika ny avaradrano izay dia efa nahitana ny kandidat avy amin'ny antoko tiako Madagasikara nandrotsaka ny antota taratasy filatsahako hofidiany tamin'ity androany ity. Hoaratsika ny andindin'izay miaraka amin'ny Manora Andriamalala. Tonga nanatitra ny antota taratasy filatsahana hofidiana teny amin'ny OVEC avaradrano ny pasteur Lazaso izay milatsaka amin'ny anarany antoko tiako Madagasikara. Lahara-pahamehana ho azy ny fampandrosoana ny lafin'ny fahasalamana sy ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ireo fokontany mandrafitra ny commune Ambohitrabiby izay ilatsahany amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Mpamboly sy mpiompo ny valopolo isanjaton'ny mponina ao amin'ny commune Ambohitrabiby misedra olana noho ny aratsiany lalana ny mponina hatramin'ny taona maro. Miara-manaiky ny rehetra tratratratrain'ny mpanao politika raha izay ny ilazako azy ny amin'ny hoe tsy maintsy miainga eny fotony no azona mampandroso any Madagasikara ary amin'ny alalan'ny fifidianana communal moa zany no heverina fa afahana manatanteraka izany. Raha Ambohitrabiby dia zavatra 3 ny lahara-pahamehana. Anankiray dia ny lafiny fahasalamana, fikarakarana ny hôpitaly sy ny ambulance. Ny faharoa dia ny fikarakarana ireo lalana mampitohy ny fokontany amin'ny lalam-pirenena fahatelo.
dia ny manarak'izay dia ny lafiny fikarakarana ny sekoly. Kandida fahatelo na feniny antota taratasiny ity kandida ny timma ao ambotra biby ity. Mbola marisarisa kosa ny kandida amin'izao 3 andro tsy hafaran'ny fepotona izao araka ny nambarany tompona andraikitra. Raha eto amin'ny distriktina Avaradrano dia efa misy 3 zao ny kandida maire no nandrotsaka ny azy dia mbola vao iray ihany ny conseiller mbola narotsaka loatra amin'izao. Na eto Avaradrano aloha zany mbola vitsivitsy ihany zany raha jerena amin'ny ny fari-piadiana ampifidianan'ny Avaradrano satria fari-piadiana Avaradrano zao misy 9 ny commune dia hita hoe mbola tena vitsy ihany loatra amin'izao. Fa zay aloha ny zava-misy dia tsy maintsy miandry eto zany zay aloha mbola ho avy zareo mbola maromaro. Nambaran'ny tompona andraikitra ao amin'ny Oveka Avaradrano hatrany izay 9 ny sana no misy azy fa efa marobe ny tonga nanontany fanazavana nanomboka tamin'ny 27 ny volana Aogositra fotoana ny sokafan'ny fandraisana ny antota taratasy saingy mbola vitsy ireo tena tonga nanatitra izany indrindra fa ho an'ny kandida ho mpanolontsainy. Fa amin'izao 3 andro tsy katona ny fepotona ahafahana manatitra ny antota taratasy filatsahako vidiana izao raha ny fanadihadiana nataony Miradora Benjamina tao amin'ny Ovek izay miandraikitra ny Antananarivo renivohitra dia mbola vitsy ihany koa ireo kandida izay nanatitra n'izany antota taratasy izany. Misy ny antony manokana izay mahatonga n'izay hoy ny tompona andraikitra. Miradora Benjamina Tokira Marlahy. Ny 12 septambra ho avy izao no hikatona tanteraka ny fanaterana ny antota taratasy firotsahako vidiana ho be ny tanàna sy ho mpanolontsaina kominaly. Hita ho tsy mbola marisika aloha ireo olom-pirenena ny amin'ny fandraisana anjara amin'izany fifidianana izany. Kandida miisa 120 amina komina 770 hatreto no nanatitra ny antota taratasy eran'ny Madagasikara. Ho an'ny eto Antananarivo dia mijanona ho resabe amin'ny anao manjery ny fahavononana erotsaka. Mifampiandro ireo atoko lehibe. Raha eto amin'ny Antananarivo renivohitra raha ny renseignement azo zany eto amin'ny Antananarivo renivohitra dia mbola ray aloha hatreto amin'izao andro tenenantsika izao dia ny kandida anankiray ihany izay nametraka ka mahabe ny tanàna izy zany fa ny conseiller koa izy mbola tsy nanana. Ny conseiller zany hatreto tsy mbola nisy na ray ara eto Antananarivo renivohitra akizay voalazako izay be ny tanàna ihany zany izao ny anankiray nametraka. Amin'ny ankapobeny aloha ngamba tsy dia fantatray loatra ny sakana fa ny akamaroana aloha efa be dia be no karakara tota taratasy hatramin'izao dia ngamba miandry efa kaikikaiky daholo izy ireo vao ametraka an'izay tota taratasy sa mety koa hoe le fahabetsahany le mpanolontsaina ao anatin'izy angamba dia izay mety anisan'ny sakana mbola tsy ary fa ny fikarakarana ny tota taratasy angamba tsy dia misy sarotra satria na izay anivon'ny seniora fa miezaka manamaivana an'ilay izy. Manandanja lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fifidianana ho be ny tanàna izay ivon'ny fampandrosoana eny fotony. Manana ity herinandro ity ny olom-pirenena andraisana fanapahan-kevitra. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina dia nahatrarana entana lamdaty indray teny Behoririka tamin'ny faran'ny herinandro teo izay teratany sinoa no anisany tompony izany entana izany. Ny avy eo anivo ny sampandraraha miady amin'ny kolikoly ao amin'ny polisy ekonomika eny Anosy no anisany nahatratra an'izany. Efa nisy ny fepetra izay noraisina manoloana ity tranga ity. Ny andindin'izay tateriny Nory Fitiavana sy Erzora Jonarvony. Nidoboka ponja vonjimaika nisy ny hotely lahy tomponantoka tamin'ny fivarotana entana lamdaty toy ny couche culotte misy 300 rehefa avy niakatra fampanaovana ny farany herinandro teo. Fanomezam-baovao tamin'ny olon-tsotra no nahatratrarana teratany sinoa miisa 3 atidoty tamin'ny fivarotana entana efa lamdaty teny Ambodiny Sotry izay amidy amin'ny vidiny mora. 4 ariary hatramin'ny 2 alina ariary no hamarotan'izy ireo ny iray fonosana amin'ny couche culotte. Rehefa nareny vaovao ny polisy dia nanao ny fanadihadiana ka voamarina fa teny Ambodiny Sotry no anaparitandra olon-dratsy ny entana efa lamdaty. Eny amin'ny tranombarotra lehibe eny Behoririka kosa no voalaza fa akan'izy ireo ny entana toerana ihany koa nahatratiaka azy ireo. Ny 5 septambra ny sarin'ny polisy teo anivon'ny sampandraraha miady amin'ny kolikoly eo anivon'ny polisy ekonomika Anosy ilaisy ny hotely lahy
nogazana avy hatrany ny entana natao famotorana ireo teratany isinoa ary izao nidoboka ponja vonjy maika izao. Raha ny hita efa manomboka mahazivana ny fandikan-dalàna nataony vahiny eto amintsika. Aiza ho aiza ny fitondram-panjakana manoloana izany. Vao tamin'ny herinandro teo koa izao mbola teratany sinoa ihany koa no tompon'antoka tamin'ny fikasana hanondrana tsokosoko taovan-kena 720 taona tratra teny Ampeflo Ambody Rano. Eo amin'ny sehatry ny toe-karena dia mbola marefo ary tsy ampitosika ny tontolo ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny eto Madagasikara. Tsy manana teti-bola atokana ho amin'izany raha teo raha ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ohatra ka entina anampina an'ireo sekoly izay mivoy an'izany. Maloana izay indrindra dia voatery mitady fiara-miasa amin'ireo mpandraharaha avy any ivelany ireo toeram-piofanana momba ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny ahafahana mampiroborobo an'ity sehatra iray ity. Edena Eliasy Tahiriniana Ranarynirina no nagnano ny fanadihadiana manodidina an'izay. Sehatra iray isan'ny nampandroso firenena maro ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny ny Ainahandro. Tsy mbola misongadina ny fizahana eto Madagasikara noho ny tsy fampin'ny tosika. Voatery tsy maintsy miara-miasa amin'ireo sekoly avy any ivelany ny sekoly eto Madagasikara mba hanokafana lalam-piariana ho an'ireo mpianatra. Na mahay tsika gasy miresaka fandrarana sy fitantanantsika mila traikefa avy any ivelany, mila manaiky an'izay tsika. Faharoa ary fampifanana ny formateur dia fahatelo amin'ny fivelarana amin'ny sehatra any ivelany izay gasy be da be ny manontany hoe ny diplômanareo hoe fantatra raha ny ivelany. Izay no anisan'ny namahanay an'ilay olana hoe mila misokatra tsika, mila velarina vision dia andao hisokatra amin'ny sehatra international. Tanora analiny maro no mirona amin'ny fanarahana fiofanana eo anivon'ity sehatra ity amin'izao saingy tsy misy lalana ahafahan'izy ireo mivelatra kokoa. Ilaina ihany koa ny fanampiana ireo mpandraharaha eto Madagasikara fa tsy tokony andry ny fitondram-panjakana vao hampandroso io sehatra io. Satria mbola fantatsika mety ho sarotra mafanjakana ny amin'ny toeram-pianarana tena manara-penitra be amin'ny sandany ny amin'ny toerana tokony misy azy dia mino fa misy mpandraharaha maro eto izay mahavita azy eto Madagasikara. Manao antso koa hoe azavarina ihany fanjakana tsika amin'ny école. Misy teknisiana mahabe da be ato, tsy mila hoe tsy mahay gasy, misy efa mahabe da be mahay eo. Nampahafantarina androany ny fiara-miasa eo amin'ny sekoly BHMS Suisse sy ny Avila School Madagasikara. Ny rotonta izay samy misahana ny fampiofanana ireo tanora amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny. Noho ity fiara-miasa ity dia afaka manohy ny fianarany any ivelany ireo tanora malagasy mba hanovozan'izy ireo traikefa vaovao sy hanasongadinana ny mari-pahaizany ihany koa amin'ireo firenenkafa. Iverenantsika ny trangam-piarahamonina manoloana ilay zazavavikely izay nanaovana antsoavo teto amin'ny vaovao ny MBS tamin'ny farany herinandro teo dia manolotra fisaorana sahady ny ray aman-dreniny tamin'ireo izay efa namaly ny antso sy ny filana vonjy natao momba ny fitsaboana ny MIA. Mbola raisina tanandro ihany koa araka izany ireo izay mbola afaka manampy ho amin'ny fahasitrana ny MIA kely tahaka izao ny fanazavana momba izay aretina mahazo azy izay tateriny Miradora Benjamina sy Tokra Marolahy. Izy no rafaly manantena somandany haiko mia na imia. Tovovavy kely roa taona sy telo volana. Tapa-bolana izay nidirany teto amin'ny centre hospitalier universitaire Joseph Arasita Befilatanana. Crise convulsive hyperthermique complexe no heverina ho mahazo azy raha ny tombany lompitsabo. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mandeha, tsy afaka mipetraka miakely ary tsy afaka mihetsika intsony ny ilany havanana. Mila fitorina hatrany amin'ny fotony ny loharanona aretin'ny miakely ka laharam-pahamehana ny anaovana scanner azy. Eto anefa dia mipetraka ny olana lehibe satria dia tsy manana enti-manana amin'izany nivony aina rafaly mananirina izay mamany mia. Miady rery izy hatramin'ny idirany mia hopitaly. Ny fanitona ny etombohan'ny aretin'ny zanako dia hitanatỳ amin'ny hopitaly filatanana dia natao daholo fitsaboana rehetra natao taminy anamesy ny izay amin'ny lohany nefa tsisy fa normal sy negatif daholo. Izao nefa nisy lasa tsy mipetraka tsy mandeha no sady misy fihetsika kely dia asiany dokotera manao scanner izay mety manana
anaovana ny izy tsy misy mangataka ny hoan'izay manala tanana mba hana fanampiana ho an'ny akely satria izy lasa sady tsy mandeha tsy mipetraka nefa tokony andesiny mipetraka ohatrany maniry ny iaina ianatra ilalao toy ny zazavavy kely mitovy taona aminy izy mangataka tolo-tanana avy amintsika tsirairay miasy ny mamany ahafahana miroso amin'ny dingana manaraka amin'ny fitsaboana amaranantsika ny vaovao mbola mitohy ny fahatapahan-dalana eto Antananarivo renivohitra amin'ireo faritra maro noho ny antony fanamboarana sy ny fandaminana manokana moa no miteraka izay fahatapahan-dalana izay ampahafantariny Germaine Menjanahary amintsika izao aizavy ireo lalana tapaka ahafahany tsirairay mpampiasa lalana miomana ny amin'ny dian'izy ireo. Fampandrenesana avy amin'ny commune urbaine Antananarivo mandrindra ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny andro ny alakamisy 24 ny volana septambra taona 2024. Ny fiadidina ny tanàna Antananarivo dia mampandreny besiny maro indrindra ireo mpampiasa ny lalana fa mba ampizodra tsara ny fankalazana ny faharoa taona ny non-comment bar isoraka dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alakamisy 24 ny volana septambra io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ny reto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 900 ka hatramin'ny 700 ariva. Buffet du Jardin Antaninarenina, lalana Rabe Hevitra, non-comment bar isoraka. Ny Alatsinainy faharoa ny volana septambra taona 2024 ka hatramin'ny sabotsy 5 ny volana oktobra taona 2024 mba ampizodra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Kolasa dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka amin'ny hoandro io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan'ny lalana eo anelanelan'ny Carrefour manoloana ny Collège Rasalama PK1 plus 536 ary ny Carrefour La Rotonde PK1 plus 775. Noho izany ireo fiara avy any ampandrana te hiazo iny lalana iny dia mankany Andravoangy ambony, Andravoangy ambany, Mahavoky La Rotonde. Ireo fiara avy any Avaradoa te hiazo iny lalana iny dia miakatra eo amin'ny Mangasoavina, route circulaire, Ampandrana ary Rasalama. Alahady fahenina ny volana oktobra taona 2024 mba ampirindra tsara ny etsika lokores andiany fahadimy izay karakaray ny orinasa Okalo dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana amin'ny hoandro io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ireo lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Malona ny Kianja anexa Mahamasina, sisiny Tamboho Saint-Michel, Antsahamanitra ambany, Anosy manoloana ny Carleton, manoloana ny Sena, Mahamasina, koa ilazana ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny antoerana. Iny ihany koa nandesitsika namarana ny vaovao tamin'izao matinal izao makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amaray matinal koa ny fotoanantsika eto amin'ny vaovao. Azadiny ny vaovao ihany koa amaray mantsana iarana amin'ny Germaine Menjanahary. Samy tsara tompoko lay sy tompoko vavy.